Vatimpana etni pasteur Barbier Kristina. Jehovah hanome herin'ny olony, Jehovah hitan'ny olony amin'ny fiadanana. Amen. Ivavaka isika tompoko. Raha eo misaotra anao zahay satria tsy takatry ny saina tokoa ny fitiavanao sy ny falebiazanao, mbola nanomezanao anay zao tombonandro vaovao izao. Amin'ny alalan'i Jesosy Kristy zanakao no anatonana ianao ary anetrenay tena manoloana ny voninay trao. Mangata-pamelana satria tsy mendrika akory na iantso ny anaranao ary dia sasao amin'ny rano madio zahay mba ho voavela eloka andray ny fitahiana feno avy aminao indray amin'ity andro vaovao misokatra omenao anay ity. Irao ny fanahinao masina ampaherena indray ary izany fanahy masinao izany hitadalana ny mpanomponao izay izarany teninao ary ihany koa hikasika ny fo sy fanahiny tsirairay avy ahafahanay mandray ny teninao. Mitenena Tompo, tahio ny teninao, ho voninahitry ny anaranao. Misaotra Jesosy malalako. Amen. Miarahabantsika ry havana amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo avy any Nazareta ary dia mbola ampitomboina amintsika lalandava ny fahasoavanao mba ampiadanana avy amin'Andriamanitra ray amin'ny alalan'i Jesosy Kristy Tompo ary koa ny fampiraisana miaraka amin'ny fanahy masina. Ny lohatenin'ny fampahirezana izao maraina izao dia mitondra ny lohateny hoe Jesosy manondro ireo fanjaitra telo tokony ho arahina. Jesosy manondro ireo fanjaitra telo tokony ho arahina amin'ny maha-kristianina antsika. Jerevantsika ny filazantsara ny Kristy Jesosy nisoratany Mateo 5:20 andininy 4:20 ka hatramin'ny 5:20. Vakina mianaran'ny Tompo izany. Dia hoy Jesosy tamin'ny mpianany, raha misy olona ta hanaraka ahy, aoka izy handany tenany sy hitondra ny azo fijaliany ka hanaraka ahy. Fa na iza no ta hamonjy ny ainy dia hahavery azy, ary na iza no hahavery ny ainy noho ny amiko dia hahazo izany. Fa inona moa no soa azon'ny olona raha mahazo izao tontolo izao kanefa very ny ainy, ary inona no omen'ny olona ho takalo ny ainy? Fa ho avy ny zanak'olona amin'ny voninahitry ny rainy mba amin'ny anjeliny dia hamaly ny olona rehetra araka ny nataony. Lazaiko aminareo marina tokoa, misy ny sasany eto izay tsy mba hanandrana fahafatesana mandra-pahitany ny zanak'olona avy amin'ny fanjakany. Amen. Ray masinao, manamasinana amin'ny fahamarinana ny teninao no fahamarinana. Amen. Averina indray ny lohateny teo hoe Jesosy manondro ireo fanjaitra telo tokony ho arahina. Amin'izao tontolo izao mantsy misy fanjaitra maromaro manondro marika anaty fiara kely samy hafa eo anoloan'ny mpamily fiarakodia izany. Dia ny sasany amin'ireny fanjaitra ireny manambara amin'ny mpamily ny haben'ny rano ananany ohatra, ny sasany ny menaka, ny sasany ny lasantsy sy ny sisa. Tsy misy hafa amin'ireo fanjaitra ireo ity tenin' Jesosy eto ity amin'ny fiainana maha-kristianina. Ka dia ny fanarahana an'i Jesosy Kristy dia ny fizorana zany amin'ny lalana izay nodiaviny ary izany lalana izany dia asehony amin'ny reto fanjaitra telo voalaza ireto hoe mandany tena, mitondra ny azo fijaliana ary manaraka azy. Jerevantsika tsirairay avy zany ny tokotelo mahamasana andro aroso anao indray amin'ity maraina ity. Ny voalohany teo hoe mandany tena. Ny hoe mandany tena dia ny tsy mihevitra izay zavatra ho an'ny tena. Hoy Mantsy Paoly manambara ny Kristy. Fa i Kristy ozy izy na dia nanana ny endrik'Andriamanitra aza dia tsy nataony ho zavatra nofikiriny mafy ny fitoviana amin'Andriamanitra, fa nofohanany tenany tamin'akany ny endriky ny mpanompo sy ny nahatongavany ho manam-pitoviana amin'ny olona. Hoy Paoly any amin'ny Filipianina 2:4 ka hatramin'ny 5. Hoy koa i Jaona, raha nalapanahy izy tamin'ny voninahitra, izy ozy izy tsy maintsy mitombo fa izao kosa tsy maintsy mihena. Jaona 2:7. Noho izany dia Kristy zany nanadino ny tena noho ny amin'Andriamanitra, noho ny amiko sy aminao koa. Jaona koa nanadino ny tenany noho ny amin'ny Kristy.
izao sy anao koa ary tenenan'ny tompo androany hoe atolory ary ozy ny tenanao ho an'Andriamanitra toy ny efa maty nefa velona, ary ny momba ny tenanao ho fiadiny ny fahamarinana ho an'Andriamanitra. Romanina 7:7-8. Fa rehefa vitanao zany dia hoaiko sy ho hainao ny kikika tokoa ilaza hoe tsy izao intsony angeny velona fa Kristy ny velona atao anatiko e. Araka ny voalazan'i Paoly amin'ny Galatianina 2:2-20. Amin'izay dia hiala ho azy ny fanaon'izao tontolo izao. Amin'izay dia hiala ho azy ny fomba fisainan'izao tontolo izao. Hiala ho azy ny fitafian'izao tontolo izao. Ny zavatra ataon'izao tontolo izao. Rehefa Kristy tokoa manjaka aty anatintsika aty. Tsy azo lavina nefa ry havana fa i Adama ela izay ao anatintsika koa dia manina tena manina azy. Dia misy ady mangotraka zany ao anaty sy eo ivelany. Eto indrindra no iantsony ny fampirisian'Andriamanitra hoe media ary ozy izy ny ady tsara ny finoana hazony ary ozy ny fiainana mandrakizay. Noho izany dia ny mandany tena zany noho ny amin'i Jesosy dia ny manolotra ny sitrapo manontolo hanjakany Jesosy. Fa izay rehetra any Kristy Jesosy ozy dia efa nanombo nofony mba ny faniriany sy ny filany tamin'ny hazo fijaliana. Hoy Paoly amin'ny Galatiana 5:4. Ary izany indrindra no ilazain'i Jesosy ao amin'ny famantarana faharoa momba n'ilay fanjaitra teo amin'izay ary hoe aoka izy hitondra ny hazo fijaliana. Ny hoe mitondra ny hazo fijaliana dia izay mivesatra fahoriana noho ny amin'ny Kristy Jesosy. Ny fizakana fahoriana zany noho ny fanarahana ny Kristy. Izany no lazaina eto hoe mitondra ny hazo fijaliana ity. Ary dia raha jerena ny teny toyny hoe ka manaraka ahy, izany hoe hoentina mandeha zany. Hoentina mandeha zany. Hitondra ny hazo fijaliana ka manaraka ahy. Dia zany dia manambara asa maharitra ary zany. Amin'ny fiteny baiko lazaina hoe misy persévérance ary zany anatin'izany. Izany no nanoratany Lioka ary any amin'ny Lioka 7:7-7 any hoe hitondra ny hazo fijaliana isanandro. Zany hoe olona mifindra fanjakana zany ny mpanaradian'i Kristy. Zany hoe tsy namany izao tontolo izao intsony. Tsy manaraka ny fanaon'izao tontolo izao intsony. Fa izao dia hitsangana hanohitra azy nefa izao tontolo izao fa tsy mora izany nefa ny matokia hoy izy Jesosy efa nyteny mihitsy Jesosy nefa nampiomana antsika hoe raha nanenjika izy ozy dia hoana? Dia hanenjika anareo koa. Fa tsy nitondra fiadanana mantsy aho hoy ny tompo fa fisarahana. Hampifandrafy olona amin'ny rainy ary ny zanakavavy amin'ny reniny ary ny ankohona ny olona ihany ozy no fahavalony. Matio 10:4-30. Eny ry havana malala. Eny, hatramin'ny mpiray fiangonana aza mety hanohitra anao noho ny amin'ny Kristy Jesosy. Fa hoy ny tenin'Andriamanitra hoe izay maharitra hatramin'ny farany no vonjena. Izay matoky hatramin'ny fahafatesana ozy dia homena satroboninahitry ny fiainana. Hoy Apokalipsy 2:2-20. Koa ny hazo fijaliana zany no etsika, fa tsy hoe ny hazo fifaliana no marika ny mpanaraka an Jesosy. Izao tontolo izao ho tiany azy. Tian'izao tontolo izao ve nefa ny anao? Sa mitondra ny hazo fijaliana? Raha tsy mba mitondra ny hazo fijaliana izao sy anao nefa mpanaradian'i Jesosy dia zao mahay mahina ihany. Tena mahay mahina. Fa ndrao efa nanao izay hitiavan'izao tontolo izao anao ry havana malala. Ka zao, moa tsy ianao ve ny tenin Jesosy tamiko sy aminao hoe fa na iza ozy no tahamonjy ny ainy dia hahavery azy. Ary na iza no hahavery ny ainy no ny amiko ozy izy dia hazo zany. Te hiada-po, te hilamin-tsaina, mandositra adi-panay ve? Ho amin'izany indrindra ity tenin Jesosy ity. Fa ny teny izay nadika hoe aina eto dia manambara inona zany? Fanahy. Izany no heviny. Ary ny hoe mahavery dia mamela ho faty na mamono. Ary ny hoe hahazo dia hahita indray
izay very. Ka izay mahavery ny ainy noho ny amiko dia hahazo izany hoy Jesosy. De ilaza zany izy hoe izay mamela ny ainy na ny fanahiny ho faty noho ny amiko dia hita izany velona indray. Ny fitsanganan'ny tena maty no lazain'i Kristy amin'izany ho velona indray ny maty ao amin'i Jesosy Kristy Tompo. Fanjaitra fahatelo, aoka izy hanaraka ahy. Ny hoe manaraka azy zany dia mazava ho azy mandeha avy aoriana no heviny. Aoka izy hanaraka ahy. Izay alehako zany hoy Jesosy no hizorany. Izay hodiaviko zany hoy Jesosy no ho itsahiny. Azana tonga ny Mateo milaza hoe mianara amiko. Mateo 5:17-20. Kristy zany no mpitari-dalana. Isika kosa maninona? Manaraka avy aoriana. Mijery an Jesosy tompon'ny finoantsika sy mpanefa azy. Araka tenin'ny Hebreo 12:2. Maro anefa ry havana ny tena mampalahelo. Maro ny manao ny tena no mpanaraka an'i Kristy nefa zao tsy mijery an'i Kristy. Iza no jereny? Ny hafa no jereny, ny olombelona no jereny. Ka miantso an'ireny Jesosy anio, milaza hoe aoka izy hanaraka ahy. Falazaiko aminareo ozy, raha tsy mihoatra noho ny fahamarinan'ny mpanoradalàna sy ny fariseho ny fahamarinanareo izy dia tsy hiditra amin'ny fanjakan'Andriamanitra mihitsy ianareo. Koa hatramin'izao ary, iza mba nojereko sy nojerenao? Hoy ny tenin'Andriamanitra hoe dinio ary ny tenanareo ka izaho toetra na mitoetra amin'ny finoana tsy moa tsy fantatrareo fa ao anatinareo Kristy raha tsy olona nolavina ianareo. Koa raha tsy nijery an Jesosy zany izao sy anao de anio henontsika zany filazantsara izany de miantso antsika hiverina amin'ny aingana de aingana Jesosy malala. Iantso antsika i Jesosy Tompo hiverina aminy zao de anio zao. Koa de zao mibeba hoy ny Tompo, miverina ho amin'ny Andriamanitra ny famonjena isianao. Fa amela heloka de amela heloka tokoa izy tena mamela heloka izy ho amin'ny mpanota iray mibebaka. Jesosy no tsy miova ho malisaina io ary mandrakizay ry havana. Dia i Kristy izay antsoina hoe izay manantonay ozy tsy mba misy ho lafo koa. Ary rehefa mibebaka izy sy anao dia ampaheresy koa ireo rahalahinao. Ry havako indray ny fitiavan'i Jesosy Kristy. Izy izay mihantona eo amin'ny hazo fijaliany noho ny amiko sy aminao. Izy no mifona ho amiko sy aminao anio hoe raiko mamela ny elony fa tsy fantan'izay ataony. Fa izay mitoetra tsara kosa dia ianao zany izay miady isanandro amin'ny fahotana sy amin'ny fakapanahy. De sao aza mety ho fitahina tsy azahoanareo ny loka ary matokia. Hoy mantsy Jesosy, tsy amelanareo kambody aho. Indro izao momba nareo mandrakariva ambara-pahatonga ny fahataperan'izao tontolo izao. Aoka ianao anaraka ahy hoy ny Tompo anio. Aty amin'izao tontolo izao no ahitanareo fahoriana hoy ny Tompo fa mahatokia izaho efa naresy izao tontolo izao. Fa raha mbola tsy mpanaraka an'i Kristy kosa ianao anio maheno an'izao filazantsara izao, hafako moa tsy antso maravoravo va izany ataon'ny Tompo zany hoe ilay manana ny fahefana, ilay tompony mpanjakan'ny mpanjaka no milaza aminao hoe raha misy ta hanaraka ahy ka haverin'ny ainy noho ny amiko dia izy no hahazo izany. Fiainana mandrakizay ry havana no antsoin'i Kristy ho anao. Zany angenana antsoina sy anao hoe hanomezany ny tsara indrindra dia ny fiainana mandrakizay. Ka aza manao anaka-po tena ratsy loatra aho zao. Tsy mendrika, tsinitsinina aho. Hoy ny teny Tompo hoe fa toy izao ny tiavan'Andriamanitra izao tontolo izao. Nomeny zanan'ilay tokana mba tsy ho very izay rehetra mino azy fa hanana ny fiainana mandrakizay. Ka izay mino ny zanaka dia manana ny fiainana mandrakizay. Hoy Jesosy ary anio hoe indro ary ny fanjaitra telo tsy maintsy ho arahantsika raha hanaradian'i Jesosy Kristy Tompo. Mandany tena, mitondra ny hazo fijaliana ka manaraka azy. Azy rery ny voninahitra atsika kosa ny fanoloran-tena ho an'Andriamanitra. Izany no antom-piasantsika amin'izao fiainana izao. Hivavaka antsika ry havana. Tompo, indray ny fitiavanao sy ny famindramponao. Indray ny herinao.
tsy mba nanosibotahana anay ianao, fa kosa tonga ianao ankehitriny, araka ny teninao hitady sy hamonjy ny very. Saotra Tompo amin'ny teny, izay miantso anay isan'andro, hanaradianao marina tokoa Andriamanitra. Handany tena anay ary hitondra ny azo fijaliana. Fona aminao Tompo, raha tsy tanteraka izany sitraponao izany. Mamelany elokay ary diovy zahay amin'ny ranao soa, dia ilay ranony zanak'ondry Jesy manalatsaka ao teo Kalvaria, hanadiovanao anay, azahoanay ny fiainana mandrakizay. Jesosy malalo, tany mafy izay fa tsy mahatananao Tompo, ary ny fananao mahery, izay nolazanao indro aho handefa ny fanahyko amin'ny olombelona rehetra. Izany fanahy masinao izany Tompo, no hanome anay hery, ahafahanay hanohitra ny asan'ny Satana rehetra ka tonga anay handany tenanay noho ny aminao, ary ihany koa hitondrany ny hazo fijaliana, izay mavesatra amin'ny maha hoe mpanaradianao izany tokoa. Eny, ary hanarahanay ianao amin'ny fatokiana tanteraka sy ny fifaliana ary ny fanantenana Andriamanitra. Tahio ny teninao Tompo hitsiry anatin'ny tsirairay avy. Hanampy ny tsirairay avy satria antombotra ny andro ho ianao. Tompo, tsofrano ary, reto zanakao, izay nanongila tsofiny ny ain'ny filazantsara soa avy aminao. Ka tanteraho amin'ilay teninao, manao hoe, hitay anao any Jehovah ka hiaro anao. Hampamirapiratra ny tavany aminao any Jehovah ka hamindra fo aminao. Hanandratra ny tavany aminao any Jehovah ka hanome anao fifaliana sy fiadanana. Mandehanao i Tompo amin'izao herinao izao. Fa izao iny Tompo rehefa tsy adetiany ahy tokoa hatramin'ny farany. Atotray anao Jesosy, nisaotra ny haja ny dera, ny laza, ny voninahitra, ny hery sy ny fahefana. Anao efa hatramin'ny taloha izany. Mbola ho anao ankehitriny ary ho anao mandrakizay. Fa ho anay kosa ny fifaliana sy ny fiadanam-po, ary mandany ny tena, ary dia hitondra ny azo fijaliana ka hanaradianao hatramin'ny farany. Aleluia. Amen.